fa ny teninao dia tahaka ny sabatra roa lela ao ka tompo zany sabatra zany androany oentiny andrava zay mety hoentika zanatsipika amin'ny rehetra ny fiainanay misy saotra tompo mankasitraka anao zay misy délivrance eto manao zay tsy afaka mamonjy le délivrance isaky ny amin'ny sivy talatasy lakamisy regny isaky ny alatsinainy maraina eto misy délivrance misy vavaka ho atsika tsy raha avy ho anao zay mila vavaka manokana indrindra renao hoe misy blocage fiainagnanao ary ndraintsika reo misy fotoana ohatrany hoe magnonofo ratsy zany amin'ny fiainana mety mahatsapy anao ohatrany hoe mamosaben'olona fotoana mety ho anao raha pitsy maraina manasa atsika rehetrarehetra tongava mba samby andrain'izay anjara fahasoavana avy amin'i Jesosy zay manomboka midimy sasany maraina zany ny fotoana rehefa talatasy lakamisy manana fotoana ihany-koatsika isaky ny hariva amin'ny dimy ora sasany eto amin'ny toerany dia fotoam-bavaka lehibe isaky ny azoma moa zany misy fipadikana ataotsika eto magnentana atsika rehetrarehetra mba samby andrainy anjara fahasoavana iresaky tsika androany hoe manam-pinoana va ianao fanontaniana anankiray mipetraka izy ty izay mila valiny avy aminao agny amin'ny fo sy feo fetretanao any manam-pinoana va ianao misy moko riavana mino fa izy tsy manana finoana akory koa zay paster mino fa tsy manam-pinoana raha hotaniny ianao zao mino ianao fa kosa tsy hainao mampiasa an'izy ny zavatra anagnana nefa revana mila hay mampiasa azy ary matetika ny fomba ampiasana finoana dia manoloana ady mafy zatrenao manoloana zavatra sarotra manoloana problème zay tsy mety voavahatra amizay manoloana ireo karazana difficulté maro samihafa eo ilaigna ny atao hoe finoana amakitsika andeha tsoratra masina
atao filazantsarany John toko fa 1:10 andininy fa 7:30 John toko fa 1:10 andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 5:40 Jean 11:39 à 45 39 à 45 zay mivavaka toy izao amin'ny anaran'i Jesosy John toko fa 1:10 andininy fa 7:30 ka hatramin'ny fa 5:40 mivavaka toy izao manao hoe hoy Jesosy esory ny vato hoy Marta nabavany Marta taminy tompoko maimbo izao fa efarany izy hoy Jesosy taminy tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra dia esoriny ny vato ary Jesosy dia nararatra ny masony ka nanao hoe raha eo misotranao aho fa efa mihaino ahy ianao raha izaho dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no ilazako izany mba hinony fa ianao no naneraka ahy ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tao feo mahery hoe ry Lazarosy mivoaha dia nivoaka ny matiny izy fehipaty ny tarany sy ny tongony sady voafeno soara koa ny tavany hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka avenao andeha ary Marta amin'ny Jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy fa ny sasany kosa tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny Fariseo ka nilaza taminy izay natao Jakoba toko fa 5 andininy fa 7:10 ka hatramin'ny fa 8:10 Jakoba toko fa 5 andininy fa 7:10 ka hatramin'ny fa 8:10 mivavaka toy izao manao hoe ary mivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany amen andininy fa 7:10 azafady Eli dia olona tahaka atsika ihany ary izy nahery mivavaka mba tsy natsahany ranonorana dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ranonorana 3 taona sy 1 bolana ary mivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany jereo hoe toy ny bokin'i Jakoba dia milaza fa Eliony dia olombelona tahaka atsika ihany donc zany atsika reo misy zavatra azotsika atao ihany kay na olombelona azy atsika préciseny baiboly tsara zany Eli ozy olombelona tahaka atsika ihany fa rehefa nahery mivavaka izy mba tsy natsahany ranonorana dia tsy nilatsaka ny ranonorana fa rehefa mivavaka izy mba hilatsaka ny ranonorana dia nilatsaka ny ranonorana donc zany revana possible kay regny le hoe olo mitana andro regny mitana ny andro dia le tsara fa izy no mitana andro voalohany tato ry Elipa aminany tsy nalatsaka ranonorana mihitsy lanitra iny satria mivavaka zany teny no nataony aoka tsisy ranonorana milatsaka dia tsisy ranonorana milatsaka telo taona sy tapa ela zany vola ndraiky tsy soranandro fogna tsika fa nindray mametra-pamontany indrindra fa telo taona sy tapa fa rehefa mivavaka indray izy dia misy ranonorana milatsaka tamin'ny andro Josoa koa na janony tamin'ny 12 andro enjana zany Josoa le Timothée Mosesy tsy nientsika tamin'ny plasy teo masoandro satria zareo miady tsy navelany misy rana izy mihitsy fa ny janona teo ranandro olombelona tahaka atsika daholo nefa zany donc zany na nofa mandrahy ianao io raha tena manam-pinoana ianao misy zavatra tsy vitan'olona possible vitana fa miankina amin'ny finoana manatile izy ny olana mako amitsika voatebiteby voelingely ny zavatra hitany masotsika atsika nendray lasa midominina atsika ny tsifosiny lasa mifehy ny fijerytsika ny problème dia lasa tsy mihitatra ny finoatsika nendray ara lasa matahiko tsika hoe i manao mba vita zany manao mba hotsatsa nefa riavana raha manana ny Jesosy Kristy ianao misy hery lehibe ao anatinao ary rehefa voalaza zany lehibe ozy ny ao anatinareo noho ny amin'izao tontolo zao fa nendray tsy hitatsika ny falebiazan'Andriamanitra fa ny falebiazana problème manitatsika falebiazana arety no hitatsika
falebiazana tsy fisinana hitatsika fa le falebiazan'Andriamanitra tadotako indrindra moa raha misy zavatra tena hoe mampiororo zay dia ny zavatra voantsika voalohany dia hoe mama hoe papa da iny tompony ianao raha misy olo matory anikinao dia tenena azo matory hoe so dia agnateran'ny pastera ondana kely ianao misy ondana agnaty tomobily koa dia agnateriko am'le matory dia naseho ny baiboly antsika teto androany fa Eli ozy dia olona tahaka atsika tsy Eli ihany fa nisy foto ohatrana hoe Enoka ny Enoka io ndraika tsy maty mihitsy izy fa miakatra velona tany an-danitra enjaka koa zany izy koa fa tia andeha izy dia andeha ao veloma re lasa izy ary hitany mason'olo jiaby igny fa lasa zavatra misy zany a tsy hoe zavatra fironiky ary tsy hoe baibolyntsika ihany misy an'izany fa na baiboly frantsay na anglisy na baiboly malagasy na baiboly katolika misy an'izany tantaran'ny Eli mpaminany zany niakatra velona tany an-danitra Enoka niakatra velona tany an-danitra olona tahaka atsika nefa reo satria misy zavatra ny défie zareo ny zavatra matetika hita ny olombelona tsy mahavita misaoty lavitra zany ary tsy mahavita mamboko magnampy fasotonony ty tany ty satria misy latsona hoe loi de pesanteur misy zavatra ohatran'iny sintona an'io zavatra keretioa iveriny eto ambony tany or nefa ny olo finoana manana lalàna anazy manokana zany rehefa matetika nanovan'olo rehefa olo araiky nitlany amin'ny fivavahana io lazain'olo fa mandrevorevy anareo ndraiky tsy mba lasa dala ndraiky nareo anareo ndraiky mba normal na satria tsy mitovy ny zavatra inon'olo jiaby ny zavatra inono ary nandraitsika tsy mino tokotra ne nefa milaza fa mino ary ny olona mivavaka nandray mitady tsy ino ny fiasan'Andriamanitra ka mba tehiteny aminao zany roany e afaky nahita fagagana anao io fa anao tsy mino betsaka ny olona raha voazavatra avy any amina mpomasy dia inono raha voazavatra tonena ndraiky avy tamindreo tsara misy foy avy tany ty anao izy koa mafatitra olona matina zany misy ragato dadasolo zay koa amafy zany ireny inotsika raha voazavatra avy aty am-piangonana raha voateny lazaina mpanomban'Andriamanitra da tsy inotsika tsy mety zany resaka aminao mety tsisy raha tantarako teo zany moko tena magrada izy tadetiko nisy olona roa mivady zay zatra mandemina mpomasy ony zareo dia sika mandemina mpomasy dia amena mpomasy zavatra dia ale amizay zareo rehefa avy natao délivrance iverina amin'ny tanàna misy anjareo izy zareo mantsena ino pastera momianao ny nesiny an-tanàna zay hitanao fa voa zany le saigny fa tsy mety misy raha foa an-tana anefa rehefa matetiky ivovobovodraha mena mpomasy zegny raha tsy manjary zavatra mandeha manimba fiainanao fa anao tsy mahafantasy ka mila mino atsika fa manana hery lehibe no Andriamanitra vavahaditsika iny ary afaka mitady ary nindrandrindra isaky ny avy mamonjy fivoriam-bavaka karaha-ndrao anao misy anjelin'Andriamanitra manome hery anao misy fahasoavana ampitoeriny agnatinao ao zany rehefa mahatonga olo rehefa andeha hivavaka sakana ny divony raha hoe andeha hivavaka programme misy sakatsaka akefa mitampo misy film tianao ndraiky mandeha teny akefa misy boly akefa misy namana tonga ahoana tona revy zakata ahoana dia manoko dia tsy mandeha jeremy tsara ny zavatra misy rehefa andeha hivavaka zay ny programme zavatra misy matetiky dia misy vahiny misy coup de téléphone satria fantany devoly fa rehefa hoe mifanatrehan'Andriamanitra anao misy hery vaovao ndraiky mitoetra anatinao koa ary rehefa anao mahazo an'io herin'Andriamanitra io tsy azony kitiny tsy azony atao nininy tsy azony rebirebe natsony anao tsy azony sakanany anao amen ka atoroko anao androany fa na olombelona ry anao afaky miavita zava-mahagana
Fomba minoa moa noy. Minoa. Tadidiko nisy ranabavy anankiray ray andro nampianary izy amin'ny hoe ery ny agnaran'i Jesosy. Moa io agnaran'i Jesosy io no tonga le lohangy rehetra. Dia nisy olona nendany olona avy tany. Ndesina jolavy agny zany le pôkety. Mety miazakasy rehefa ny jolavy. Dia nandalo tamin'ny bevagnany vehivavy io. Izy nefa mibevoka be. Karaha viavy bevoka ny kilanao io. Izy miaraka amin'ny kibeny ino ozy nareo zany nataony. Amin'ny agnaran'i Jesosy izy mijanona. Kibeny aty. Dia nijanona tonga tsy hipangaty. Iwanna fe minari Jesosy taty kamareny. Makamokamo izy mpangatrena tsisy dia reta aminazy pôkety. Dia navery madame iny tamin'ny tompony le pôkety. Mety iteny zany hoe kibo niny natonga anjany. Aiza ndraiky misy malaso atato kibo. Fa rehefa mampiasa finoana ianao a, misy zavatra tsy takatry ny sain'olombelona, afaka mitranga amin'ny fiainana. Tsika zany. Zany izy, mba hoe milaza zany fianavo aminao, arak'izay inonao. Ary miteny izy hoe raha iny tsy voalazako mba izy fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Tahin'Andriamanitra ianao. Tahin'i Jesosy ianao. Amen. Noa ihany koa misy lehilahy anankiray tsona hoe Noa. Dia olona tahaka atsika. Fa ninono zay nilazain'Andriamanitra taminy. Mba imagineo fa misafodrano Noa dia namoarina mialoha mihitsy le sambo. Andro maigna be ary mbola tsara misy orana nilatsaka tamin'ny tany. Dia nefa anao andeha hanamboatra sambo an-tanety be any tany lavitra ranomasina. Tsy amin'ny toerana narindriny rano. Tsy mora zany. Fa ninono Noa ny tenin'Andriamanitra dia niseho ny voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. I Abraham, raha mamaky Baiboly ianao, zay nahatonga ny Abraham natao hoe ray mino. Ny finoany Abraham no nivoany niala tao amin'ny tranony raisim-reny. Finoany Abraham nanana ny fatokina fa mbola hiteraka izy na dia efa antitra azy. Misy zavatra betabe fa mbola azonao io atsanga. Misy zavatra betabe mbola azonao io hiainana raha mino ianao. Ary zay natonga ny Martin Luther King ray andro nanoratra boky mihitsy izy hoe I have a dream. J'ai un rêve. Ny manana nofo za. Anao hoe mba manana nofo? Ny nofonofonao dia tsy inona fa zay inonao fa hitsanga. Tamin'andregny zany nanazava an'izany. Hoy zay zavatra saintsainao io a tsy maintsy ino no hitrangako. Alefako anao teny mipetrahana io mety reka gasotoro foana, gasotoro. Fa raha nareo mirava mandeha. Fa tsy possible ianao tafanao zavatra tsy nisaininao zany. Ary nanazava an'izay koa zany tamin'ny maraina fa ny zavatra tenenin'ny vavantsika io dia vokatry ny fisainantsika. Raha anao koa zao meko micro volagno raha volagninao dia anatiny manao ino volagniky. Azonao? Ohatra hoe alefako zany micro ty dia alefa. Inona koragny pasteur? Zay ny valiny. Fa matoa anao tafiteny zavatra dia efa mieritreritra zavatra anao zay. Satria ny teny dia vokatry ny fisainana. Dia ohatran'izay retraretrany ny finoana. Tsy afaka mihitsy ianao ilaza mino zavatra anankiray raha mbola tsy ny saintsainao zavatra anankiray. Tahiny tompo ianao. Ka anao ve mba mino ho avy fotoana hitahiny tompo anao. Anao ve mba mino fa hainy Jesosy manasika na rekinanao. Anao ve mba mino fa mbola amen'Andriamanitra tokantrano sambatra anao iny. Anao ve mba mino fa hovan'i Jesosy ny ankonana. Indraindray ny finoanantsika amin'ny raha tsotsotra fo. Tsy raha sainy manangan-tagna dia an-tagna tsika rehefa mialeka. Atsangany daholo ny tagnana. Satria mino lanitra. Dia nisy taonga nanazavako an'izany hoe mafantatsika moa fa zany lanitra zany ka volamena daholo ihany. Lalanao ndraka ny volamena.
seza ipetrahana any volamena, rindriny volamena. Zay rehetra hitanao any volamena, nefa dia zaka ny finoanao ny andeha. Karaha mahitena tsy hoe vidy tomobily anao. Mamino an'izany ianao. Ny antony dia tsotra be, manino moa finoanao mampavidy lanitra. Nefa tsy havidy tomobily ve? Tahin'Andriamanitra anao zay mitandregna eto. Ao amin'ireny sasany raha androka devoly izy grave be. Ohatra misy olo maratra ao metrany tanana tonga tsy maintsy sitraka. Raha misy olo misy devoly metrany tanana mivoaka ny devoly. Dia ndany ampiasao iny fonao iny amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny asanao mareny, amin'ny zavatra tianao rapitso, ampiasao any fononao. Fa tsy hoe amin'ny zavatra raiky any satana ve izy mafy be. Fa amin'ny 75 000 mifanadira maty hoe. Or nefa io voalazan'ny Baiboly fa ny zavatra rehetra dia ain'olo atao. Zavatra rehetra na inona possible aminao io zany ny afindra tendrombohitra. Voalazan'ny Baiboly zany ny tendrombohitra dia mirepresente problème, arety, olana maro samihafa. Na iza Jesosy ilaza amin'ny tendrombohitra eo mifindra mianjera any an-dranomasina ka tsy misalasala izy ao mampony dia ho tanteraka zay lazana. Zay rehefa tsara zany fa ny zavatra manakana, ny zavatra fahavalon'ny fonona dia tsy inona fa fisalasalana. Raha vonao manomboka misalasala dia mazava ho azy tsy afaka miasa ny fononao anatao. Ka dia ninona zany zavatra ataonao ataovy tsy amin'ny fisalasalana. Ny teny frantsay dia hoe sans hésitation. Tena mila manana ianao assurance. Karaha zany izy zay misy fotoana mandroaka devoly iny tsy misalasala zay. Mino zay fa misy devoly mivoaka ty niany miala ny laratsosi karaha mino izy miala. Dia ohatran'izany koa ny zavatra mila ampiasainao ny amin'ny situationnao io, ny amin'ny cas mahazo anao io. Izy zavatra diasanao io, aza misalasala ianao fa ho azo io. Aza misalasala ianao fa ho tonga faingana io. Ny antony dia tsotra be, misy herin'Andriamanitra anatinao ao. Efa nampaherezotantsika teto Melabe zany mainao io dia namboarina tamin'ny alalan'ny fisainan'Andriamanitra. Tany aloha zany nanomboana. Ny sain'Andriamanitra hoe ndeha tsika namboatra olona. Dia tanteraka ianao io. Tamin'izy ny saintsaina iny mbola tsisy ninino. Fa tamin'ny fotoana amin'izay izy nakatany volavolainy nanomboka teo misy olona. Ka ny zavatra rehetra ataonao atombohy amin'ny fisainana. Manombohy misaintsaina fa iova ny fiainanao. Manombohy misaintsaina fa hiatsara ny situationao io. Manombohy misaintsaina fa hiverina matanjaka tsara ianao satria mahery Andriamanitra. Ndraindraitsika rehefa rehefa elatsika ao anatina aretina dia mieritreritra fahafatesa. Rehefa elatsika anatina problème dia mieritreritra fasa. Sasany ery manomboka manoratra mihitsy hoe aleveno any tompony reniko aho. Ataony sorotro maventy be. Dia akadiny quelque-part. Hitahinao Andriamanitra manana fonona relationao. Manana fonona. Tadidiko misy fotoana zaho asain'olona foana tamin'izany fotoana zany mampianatra tanora. Mampanano formation reny, jeune reny. Antsoina fiangonana isan-karazany. Jusqu'izay niforme tanora tamina église anankiray hoe Tempicrise eny anaran'ny fikambana tanora tamin'izany. Dia isaky miresaka amin'ireo tanora zany dia miteny anjareo foana un jour moa tadidinareo hoe jour moa pasteur David zany. Zany milina firedim-posomboana tsisy. Fa zany dia misary laza aminareo hoe ho tadidinareo ho avy amin'ny fotoana. Azaho aza hitanany io efa agnatin'ny préparé fiangonana farany maventy. Tsara. Nefa zaho mila mbola mihinana mofo gasy amoron-dalana reny. Lalana misy folo reny paka. Tsika tamin'izany zaho mampahery anjare zaho miboaka mbola misy fototra mofo gasy eky. Ka tiako tenenina
aza vela voasakany situation misy androany ny fiainanao. Mila resinao io bariera io. Hitanao tsara ny Davida. Olo jiaby nahita ny falebiazany Saoly. Saoly zany Goliata zafady. Goliata. Karan'izany hoany Goliata. Force Goliata iny nalaza iray tanana. Sanony ratsataniny zany rombiny folo. Zany farany ambo. Izy mampitsapy tongotra izy magnamorory tanana raiky. Zany regny olo. Fa rehefa tonga teo Davida, ino raha namotaniany voalohany, ino moa zany izy raha azo izy koa mahafaty olo. Tsy miasa-tsaina hoe firatra tanana na firatra tongony. Ho zay ino raha amegna le olo mahafaty azy. Tany am'le cadeau nandefasany saina azy. Problemtsika moa matetika any am'le problemtsika any atsika no mifanto. Any am'le olana misy antsika misy concentré. Manomboana mivoaka amin'ny fahazaranao io, manombo mahita zavatra mihoatra ny rehefa nisy atramin'izay. Aza maka référence amin'ny fianakavianao, maka référence agnaty Baiboly. Satria agnaty Baiboly ao feno olo ordinaire navadiky Andriamanitra olona goavany. Dia manana anjara amin'izany ianao. Oza hoe manana anjara amin'izany ianao. Alleluia. Mila mino an'izany antsika rehefa. Tain'i Jesosy ianao. Amen. Vakeo Baibolinao fa raha olona mpanao fahagagana jiaby agnaty Baiboly dia olona mitovy aminao daholo. Na i Jesosy Kristy raha tamin'izy teto ambony tany dia mitafy nofo aman-drà ohatra antsika. Masanatrezy matory amin'ny tany misy amoko, mareny kevitra amoko. Matsiaro noana, ary misy fotoana izy matory mitovy amintsika. Famotaniana mipetraka na ino izy navita fahagagana valiny mitsotra satria nino izy. Vakeo tsara amin'ny Baiboly fa misy référence napetraka ozy hoe fa amin'Andriamanitra ozy dia tsy misy tsy hay atao. Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao. Dia misy koa référence anankiray milaza fa ny zavatra rehetra dia hainy. Donc zany misy étape anankiray ahafahanao mahavita zay vitan'Andriamanitra, ahafahanao mahita zay hitan'Andriamanitra. Tsy izy io étape fa étape ny voalohany. Amen. Aza variana anao mijery hoe tsisy raha agnaty poketra. Aza variana anao mijery le tafotrano anao mitete. Toerana metrahanao amin'ny rano fotsiny fa tsy mandrakizay. Amen. Zany iry raha sinabavy natonga Jesosy nalefa tany an-tranon'omby izy teraka. Fa tsy mijery izy io hoe firy izy laha omby akato, firy lehilahy, firy ny vavy. Ary tamina tanàna farany zay mahanjaka amin'ny tanàna zanak'Israely izy no nateraka tao Nazareta. Zay matonga ny agnarany hoe Jésus de Nazareta. Ary na Baiboly koa raha miteny zany hoe mo misy zava-tsova ao Nazareta. Donc zany raha vao Nazareta zany koraniny karaha ny ambanivolona reny mahalana misy vazaha. Misy vazaha mandalo mivoaka dolo hatreo nandidy. Bonjour monsieur. Bonjour. Le Nazareta zany tanàna pauvre. Tsisy raha manatenena taminazy. Zay koa sa mitovitovy aminay zay izy koa raha aminareo eo. Anao mivolagna anazy. Dia nefa tany mihitsy Jesosy Kristy no natao teraka. Tsy matany Jerosalema, tsy matany Tel Aviv, tsy matany toeran-kafa, fa natao tao Nazareta. Inona ny antony? Mba hanehoana Andriamanitra ny voninahitra. Zay le hoe raha mihinanao dia ho hitanao ny voninahitra. Ndraindray zany rehefa mahafanan'Andriamanitra atao mihitsy ianao agnatin'ny situation io. Apetraka mihitsy ianao agnatin'ny zavatra sarotra anaovanao io mba hanehoana ny voninahitra. Misy olo zany iteny rehefa kelikely io. Azala. Zay feo zay atonga ny olona ho resy lavitra fa misy Andriamanitra. Ho aminao ny zakany ny anaran'i Jesosy. Hatramin'ny dokotera mitsabo anao ny ametra-pamontaniana avy any hoe nandeha taiza anao. Satria manomboka anjavo ny aretinanao io. Manomboka tsy hita tsony le tension là. Manomboka tsy hita
tsony le diabeta, manomboka tsy hita tsony le fibrome. Raha mily anao raisy amin'ny anarany Jesosy ny fanasitranana. Alleluia. Mily zany ve anao? Mily ve anao fa miasa eto androany ny herin'Andriamanitra? Anasitana anao Jesosy androany. Miomana ho anao izay marary mandray ty hafa ty, raisy ny fanasitranana ho anao. Raisy ny fanasitranana ho anao. Aoka ho sikana ny aretina ho anao. Aoka mijarona ny fanaintenana. Tsara ny aretina rehetra. Sikana ny aretina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay mino amin'izany mba manao mafy hoe. Alleluia. Amen. Amen. Jereo tsara ny fomba nisehoan'i Jesosy teto ambony tany. Dia nisafidian'Andriamanitra famille pauvre. Ry Josefa zany anie tsy milliardaire akory e. Ry Marie zany tsy hainao raha mpajerevana CV, tsisy CV Marie. Za mba ty anotaninao ino raha mba aizanao ny Marie zay. Nefa dia nifidian'Andriamanitra mihitsy izy mba atao reniny Jesosy. Ka anao aza manambany tenanao. Aza iregnanao loatra anao ino. Fa nifidian'Andriamanitra anao mba nionona fanahy. Alleluia. Amen. Ny problème antsika moa matetika dia ny complexe. Lasa hitanao fa kely loatra anao. Anao eny mahita ny tenanao zany. Tsy namako pasteur agnarako. Tsisy diriny agnaranao zany izy. Tsisy diriny tanàna misy anao. Tsisy diriny carte d'identité anao. Fa kosa inoy androany indrindra fa ianao zay tonga eto mihaino ny diavaty nifidian'Andriamanitra ianao. Anagnan'Andriamanitra programme ianao. Azao ny zavatra mahafaly tsy maintsy miatsara ny fiainanao. Satria ny Baiboly milaza zany hoe ino izy avosiko ny zavatra rehetra. Alleluia. Ka iny tompo ianao hoe. Ka iny Jesosy ianao hoe. Amen. Ka io finoana ao anatintsika io dia mihetsy io amin'ny fotoana sahy ianao. Mila sahy. Dia alevolevoana moa zany ino moa ny zavatra matoa ilana fahasahina. Matetiky zavatra mampatahotra. Fahasahina ny ilaina aminazy. Matoa io ilana fahasahina mampatahotra. Matoa ny zavatra anankiray ilana fahasahina mampisarasara. Matoa ny zavatra anankiray ilana fahasahina mampametra-panontaniana. Ary possible mety efa nisy olona nanao an'io dia tsy mety ny aminazy. Possible misy olona niaina nisy zavatra nahazo anao io mety maty. Mety possible mety nikatra. Mety possible mety nisy zavatra hafa nahazo anazy. Fa ianao mila sahy miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia. Tena mila mametaka zany ianao manombo zao hoe zay compte ny vidiny. Fa za tsy maintsy mandroso. Ny fiainako tsy maintsy miova. Zavatra ataoko tahina. Zany zavatra mila apetraka anao zany. Ary zao zavatra tsarovy. Fa asakofainao io anao zavatra. Asakofainao misy hetsika ny ataonao ka renin'olo. Dia tsy maintsy ho avy ny olo anaka. Ary ny olo anakiny anao voalohany dia ny olona tsy mpanao an'io zavatra ataonao. Zany hoe zavatra mahagaga matetika. Misy olona tsara nagnano an'ilay asa ataonao nefa anao raha ranitsy anao. Le zavatra ataonao ao tsy hainy. Izy eo tsy tsara nagnano moyen raha tsisy izy. Fa anao raha rano. Tareno e. Za tena sakany nareo. Enao tantareny daholo zay olo jiaby regny tsy nahombo jiaby. Adinony. Fa ny Baiboly milaza hoe avako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Amen. Mety misy olona tsy nahombo tao. Fa ianao mila mijoro. Fa ianao manompo an'Andriamanitra. Alleluia. Mampahirezo kely nagnekinao pourquoi pas. Tainy Jesosy ianao. Zany ndraha fa mahatonga antsika matetika rarako aza mba zavatra jiaby tenenin'olona io ka ianao daholo. Fa misy olona tonga anakivy ianao. Misy olona tonga anaketraka ny fonao. Misy olona tonga ferinao agnala ny fatokinao an'Andriamanitra. Zay karazan'olo zay tsy mila ataonao namana. Ary indrindra raha vao olona mandraranao hivavaka tsy mihera miny anaraka.
efa nampianarako anao tiako zany ny bons amis tsy mandaranao anompo an'Andriamanitra zany tahiny tompo ianao mila fiditsika hatrano zavatra tandrinesasika na io hirahira tandrinesana io ara fidio satria rehefa hira dia tandrinesa atitiko misy any namako any Suisse zay izy ony kofa mandeha ny hirany rosy iny dia mibarara izy mety homany sy ako raha paster so vao mandeha manao hoe leka mandio zany ty para vao mandeha hoe voatrany tany tsy misy olona ty merika milotra lasa manao dia fa ozy dia makako ozy fa iny ozy mira farany raha mampitomany manatrany mbola farany tianao hitanao amin'ny andavanandro-piainanao mila discernenao tsara olo manodidina misy ravana olona mitondra influence ratsy misy olona miresaka aminao 5 minutes 10 minutes 15 minutes zavatra le atifa foana tantarenanao dia reny olona reny manomboa alavio asio barrière ohatra fotsiny zao ny olona temana ratsy olo à chaque fois izy miona aminao misy olona ratsiny aminao misy olona ratsiny aminao za milaza aminao fa ny fotoana anao misaraka aminazy anjaranao ndraiky magnaraka dia aratsiny koa anao azonao ve zany dia ho aratsiny koa anao nefa regny mikamo anatinao mila mijery tsara anao zany zany matetika teneniko olona foana rehefa miaraka aminao misy olona miresaka aminangy hoe firmita hoa zay na mo chronomètre refa mikoragna firmita hoa zay mikoragna atsika zay ino oa zavatra matsapana reny hatramy mikoragna atsika nefa ikoragna tsotro io dia za tsy maheky andanindany lera balamasy zany matonao zay mikoragna aminahy misy antony misy zavatra ny dini misy zavatra ny resana fa zay hako reny somamby tamitoanasy dia tsy namao anitsika Awal jauh kan, akhirnya kita jaga sekali, bagus licin banyak. Oh, mungkin licin banyak. Awalnya weekend di, cuma dari bala-bala. Zangan kita dari mana? Jadi emosi bilang jir, we iri misuraki, mati tu kurang menol. Mati tu benar merasa. Di pemano banalize, ini pun jauh coba cuai, tapi bisa bersama. Fase barima futsure ai, non fa tanara ina. Jangan in quei tataran. As não vem tiktenen. Isso aí, bila chego não sabe o andar nem no ler. Misul mengacu no telefone, fande anak kiki no. Mereka nak kini kantin namun regasi. Jangan macam ni macam, muda. Ano na sabi? Dapat tu pun jeri banawa, ini mendapat tu punya apa rusin ano? Ini tu pun bampair ano? Macam sekarang terjadi mana ada sekarang lagi mengatakan lagi mesti bilang bampairisme. Kalau bukan fase macam negatif pun tomamo, negatif pun tomamo, farano keja. Farano cima kita buka Trump. Farano cima kita min arzam matu menderita antrofonis, kecisarama kita nanti. Antro. Dan mendewa jadi tafandin kami si madame jadi 150 ans. Ya sangat nangalimit sangat 150 ans. Dua zaman si madame tadi, fangtali kami la petra katsika wajo desa. Di 50 juta tomes di pembunuhan ini menjadi terbitan karena di 50 juta tomes. Azafan futu saja anniversaire. Azafan futu saja lava green momentum fangtani ini menvitak nanti jadi sejour kita pembunuhan. Nanti itu cuma aku tu nak cari di mana?
Ho avy fotoana andeha amin'ny tany ianao Andriamanitra mba vitanao moa raha nataonao tany. Eo mila mantaranao isanandro hoe natao mba hanino le tombony tany moa zasenao io. Ino missionao ty? Ao ny sasany tonga eto mandeha amin'ny tany fo. Magnenjika sifra. Firy zany kana fito. Zay sy tato izy fito zay. Ary zao kana sivy. Ary misy iray fianakaviana tena mafy mahavita miteraky misy rongony folo. Israely mihitsy. Mila mametraka tanjona mazava anao. Mila asianao programme ny fiainanao. Mila manao défi anao hoe zaho manam-potoana ny 100 taona zao ny zavatra mety mba ho vitako, zao ny zavatra mety hitsara. Zaho afaka atao anankiray, zaho atao ao avy, zaho mivolagna saran'izao, reto ny traçabilité zay tsy maintsy ho atao. Amen. Zany revana ny fiainan'olona manam-pinoana, manana programme, manana tanjona. Tanao raha vao tsisy ny tanjona, tsy tonga ny destination io. Mamoara moa zany ao eo rehefa miravo manakana tikitiky. Raha mamitany le tikitiky ho aiza. Ndesakany raha. Karan'izany, mila valianao mazava tsara aminazy hoe za andeha ody avaly pension. Za ody ankiry dikan'izany, ny olona manana tanjona ihany no tonga any amin'ny destiné. Raha mba mitodika aminao tsika androany, mba ino zao mba tanjonanao. Mba ino zao mba tanjonanao. Mety amany anao agnatekina zay efa antitra teo fa tsy dia tanjonan'ino kao. Non? I Abrahama efa antitra fa nanana tanjona. Da in Jesosy ianao. Apetrao zany isanao sanana. Tsy mampanirina lazainao ny fa magnofy ianao. Tsy mampanirina lazainao le pare ndraiky zara secte reky. Tsy manirina. Tsy mampanirina mety ho tenen'olona mahega rehefa fiorina zany nge tsy mahagaga. Hoitiny eky tsy zany zany ho zokony. Amen na? Tsisy olona me nataon'olo zany reky. Ho avy fotoana zay reky tazana antsika tsy maintsy mianatra manganilo. Zany ny marota zany. Azonao hoe zany? Tsisy olona. Aza mivakamoa amizay mety agnarana omen'olona anao androany mandanatra tsara ny tanjona. Ampiasao ny finoana ao anatinao. Aza feranao mihitsy zavatra ho vitanao atsoatsy. Oka anao tsy ametraka elanelana mihitsy. Amin'ny hoe lehilahy anao sa viavy. Tsy zany elanelana. Fa mila manana ianao tsy hoe excellence amin'ny fiainana. Ataovy zay ampahaolomena. Ary misy fotoana zany ampianatra an'igny hoe l'excellence c'est l'antidote contre le racisme et le sexisme. Raha ohatra anao excellent, mahomby anao amin'ny fiainana, na mahivy be karakory ianao, na fotsy be karakory ianao, na fohy be karakory na ambo anao, ny patron fogna tao anao. Tsisy hoe tsy afaka hiteny hoe raha fohy animo raha patron io, ao anao dia hitanao. Azao hoe zany tsisy afaka hiteny anao viavy karan'ino tsy patron izy. Ho aro. Ni excellence no antidote contre le racisme et le sexisme. Tsy tonga any amin'ny excellence nefa ianao raha tsy manam-pinoana. Satria ny olombelona rehetrarehetra vao nanomboka dia nanomboka tamin'ny tsy misy daholo. Zany mahatonga ny zaza vao teraka tapahiny tadimboatra. Manomboka eo izy anjarany amin'izay mivakoloha zay fomba iainana. Itadimboatra iny dia midika fa ny rivotra troany mamany ihany mbola troany. Sakafo hoan'ny mamany ihany mbola hoaniny. Fa ozy Andriamanitra hoe izy tonga lokotany tsy maintsy tapahina. Dia zany mahatonga an'ireny zaza reny vao teraka tsy maintsy mitomany mitaniry rasazana. Vao tapahina mampitomany anazy iny mikofokofoko izy mitady akora zao kofofony. Tsy mety aizy izy zatra le mandeha ho azy vita amin'ny alalan'ny tadimboatra. Mikofokofoko izy zany le amin'ny tadimboatra tsy mipasy dia zany amin'izay hoe mila mpazahoana avy agnaty
zava-makory marikirato. Dia tsy zatra an'igny le poumon azy marary maneho wow manomboka eo zany. Donc zany ny olombelona tsiraikiraiky reo samy départ zéro daholo. Fa tsary misy hoe teraka niaraka tamina volamena na teraka niaraka tamina safira fa samy départ zéro daholo. Ary nindray raha le markenao misy olo tsy nain'inona tany am-pianarana mety fahadalaina re mihitsy misy toerana am'izay zao 4+4 zay égale 6 fa izy amitsika miteny akely ego i patron ataon'olo agnarana ingiaka izay io fa menao sopapa mihitsy voa antany 4+4 reny 8 heures fa izy 6 fois menazy fa anao mahita 4 dakolo zany anao ke io satria nataony agnaraka am'zany 4+4 fa ano ke io nataony arabakiteny raha zany andakorinazy fa iny tompony tadidiko izy am'zay mboteneny gomana hoanana 4+4 raha 4+4 babanao fa feno andakoriny aby feno am'izao tsika miteny avy taiza zany nanana finoana izy misy zako zany inono tao ny sainy ny famary natokisany fa ho tanteraka tao ny fiainany azonao ve zany. Donc zany tsy any am'le hoe inona no lovaigny na inona no nananany le tsy mbola hely fa inona nao an-tsainao fisainana manakory ny fisainanao fijery manakory ny fijerinao ino no afanan'Andriamanitra mamaritra zavatra le ataony amin'ny fiainanao. Zany io zany ataonan'i Jesosy nanolonan'ny Bartimeo jamba mbola nametraka question Bartimeo inona ny tianao ataoko. Bartimeo mijamba mbola nanontaniany Jesosy ary fantany Jesosy fa jamba izy fa karazana zany Andriamanitra rehefa te hiasa mangaro raha agnatinao koa izy hoe ino moa raha agnatinao satria be da be loatra rehefa nan'olona pokaty mandehandeha raiky lalana iny pokaty tsisy raha mba agnaty lohany tsisy raha mba agnaty saina raha mitaninao izy hoe ino programmanao iny ny olona ny masoko ny olona ny masoko raha mba mitaninao izy ino mba visionnao iny nambady vazaha nambady vazaha tsisy maratsy an'izany tsisy maratsy mandeha olona ny masina fa anao zany mila mba mametraka hoe agnanakory no za ty kelikely io mila mba fantanao ny fototro tsy mampahomby anao mila mba fantanao inona ny zavatra tokony hampahomby fiainananao isanao zany. I Bartimeo jamba zany olo 4 000 mpangataka amoron-dalana olo sahirana jereo tsara fa tsy nasopony dezy nangatahy hoe ino manao tena ataovy mangala sopo 50 000 reo raha olo tihinana tokony zany nanao hoe misy sao zara mandesera sopo marikaro ro na zara mandesera milongo ro satria possible anao na izy zany fa tsy tany fa anao zany isanosanao mila fantanao hoe inona ny base ahafany fiainanao mova aza meky tiana mola fomba fa tsy voatery vola no mpiro fiainanao aza meka ho tafita foana fa tsy tonga ataonao azy zany fiainan'olo tafita zany raha tsy misy zavatra nianara raha tsy misy zavatra fantatry ary indrindra agnatiny koa ny fandinianao isanao isanandro hoe inona n'olo tsy mety amin'ny fiainanao. Anao mila mafantatra le tsy mety amin'ny fiainanao anao mila mahita ny zavatra tsy mampandrosika aminanao zavatra tsy mampandeha karabolanao mila jerevanao isanandro nendray izy io rehefa mitoetranao ihany ny bazin'izy nendray izy io anao mety miavomavona loatra nendray anao tsy mba tia mamaky boky nendray anao mety mba tsy tia mamaky mihaino toriteny possible mety kamo anao mandeha am-piangonana tsara ho ve fa mizao andro iaignatsika zao maro loatra ny asan'ny devoly maro loatra ny asan'ny devoly raha vo iny foa anao hitan'olo manomboky mavelovelon-tegna tady amin'ny lavina amina fagnafody anao nefa nahity fiangonana tsy efa
Ano ny tsy maheka mafody reny ny force afanao mandresy ny asan'ny naiziny tsisy afa-tsy amin'ny Jesosy reny ka mba aza makamokamo mandeha am-piangonana zany ianao fa raha ny tanjony devoly aminao io dia anao faty malaky raha ny tanjony devoly aminao io ianao tsy tafita raha ny tanjony devoly aminao io mikorondana ny fiainanao fa raha mba manana herin'Andriamanitra ianao rava ho azy zany hitanao nao tonga eto amin'rano io fa rava ho azy zany tsy misy programan'ny Satana mandaitra aminao intsony amin'ny anaran'i Jesosy mila matoky an'izany atsika raha vao hitan'olo foanao mavidy manompo mavidy valo fotsomany mavidy ro iskatoarina foana mety possible iskatoarina mba maneho vidy valo mety kapoaka efa mavidy anaran'izay dia fa halan'olo ay tompo anao misy olo miarahabanao io miaraka amina ozy manao tananao misy olo tonga amin'ny bureau-nao io manaraka fagnafody fa tsy mandana ka mba imagineo zay raha sanatry mivava tsy mba manana hery ianao tsy mba manana finoana ianao dia sasaky miregle problème fa manomboka androany ny Andriamanitra mpijoro anao Andriamanitra pahery anao Andriamanitra mpandresy anao Andriamanitra meno anao ositra mahagaga izay ahafahany asan'ny maizina manitsabo ahafahany aretina rehetra sikana ary ninona aretina mivatanao vokatry ny asan'ny démonia androany foanako amin'ny anaran'i Jesosy eo asan'ny devoly izay mibloke ny fidiram-bolanao foanako amin'ny anaran'i Jesosy eo karazana famosavina fakalana namaraka anao zay elabe zay foanako amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kely anao tsony reo foana ny asan'ny maizina foana ny asan'ny démonia amin'ny anaran'i Jesosy aka ny afon'Andriamanitra androany hariva andevina ny asan'ny devoly andrava ny fankalana rehetra anapatapaka ny ozina rehetra foana amin'ny araitina rehetra afaky anao afaky anao afaky anao amin'ny anaran'i Jesosy sodananao koa za mba hitombo finoana tsy anao tsony le vehivavy sy lehilahy kamo mandeha am-piangonana tsy anao tsony le vehivavy sy lehilahy kamo mandeha mientoroteny fa ianao le lehilahy mahery vehivavy mahery ary fitaovana mahery tsy fikorano mitombo ny fiaina mavakao ahery anao amin'ny alalan'ny finoana ahery anao amin'ny tontolon'ny fanahy Jesosy Kristy ilay anangana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Viziai mahery Viziai magaga Viziai panjaka tompony manampahefana Izy monte manjani feizawe Etisa Sisi zamamagaga Tiai natona Viziai mahery
amin'izao fotoana izao. Tao mahasamby anao déclaration mponono. Inona ny zavatra mba tianao hitranga amin'ny herinandro io? Inona ny zavatra mba tianao hitranga ao fiainanao? Manaovy anao déclaration mponono araka ny lesona izay mba niraisinao teo. Sahia mba miteny izay rehetra inonao. Asanato ny feonao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mibabaka sady zay tompo. Misy eo ny voninahitra ao lafin-tenana Israely ihany. Mila tompo amin'ny asanao izay ataonay amin'ny zoro. Moka tompo misy force akaiza be avy an-tany zany namana izao fiangonana misy anay izao. Iroborobo. Feno famantarana, feno fakakana. Mila tompo ny famambarana eny mekay eglizy. Ianao amaty sarabolo. Afahana ny bolo, vidiny karosy ilay. Afahana ny vidiny loko. Vidiny jiro, vidiny fitaovana rehetra ilaina ny vidiny. Aoka ilay fanantsina mahagaga verilany. Sokatra ny varavara fitahiana. Aoka tompo fitahiana ny zanak'Andriamanitra. Izay koa ny mesina firaisana mamerina Madagasikara. Fitahiana amin'ny otra. Fitahiana amin'ny alalan'ny fakakana. Fitahiana amin'ny alalan'ny famantarana. Misy saotra Jesosy. Saotra fanaontsika. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fitahiana amin'ny otra ny tenanao. Afaka mitrosa ianao. Afaka mitsifisina ianao. Afaka miareta ianao. Afaka mikorotakokantrano ianao. Mambayely ianao ny areta rano. Raisy ny herin'Andriamanitra. Raisy ny fakakana ny fiainanao io. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Nasiko tia tanana mafahateko. Amen. Zay fotoanantsika teto. Sorantsika n'Andriamanitra ary misaotra anao koa nahatraka amin'ny farany. Za milaza aminao fa feno hery ianao.